mbola ho ampitombona ho aminareo ny famindrampo ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompony fiainantsika. Ity no andro voalohany tena iombonantsika ao anatin'ny maraim-baovao ankoatran'izay faniarahana tamin'ny fiangonana ny 1 Janoary sy ny AFF omaly alakamisy. Koa dia manantitra ny fiarabana sy ny firarian-tsoantsika na tratra ny taona 520. Ho ambany tana pasoavan'ny tompony ny fiainantsika mandavataona. Nde hideran'Andriamanitra isika ka ny salamo 7:20 andininy voalohany hatramin'ny 7 iarahantsika mamaky. Salamo 7:20 andininy voalohany hatramin'ny 7 mitsangana ary anome voninahitra ny tompo isika. Hoy ny mpanao salamo amin'ny anaran'ny tompo: ny lanitra mitory ny voninahitr'Andriamanitra ary ny abakabaka manambara ny asan'ny tanany. Ny andro samy miteny amin'ny andro mandimby azy ary ny alina samy manolo-pahalalana amin'ny alina mandimby azy. Tsy misy teny na fiteny anefa tsy rezy feony. Amen. Hivavaka isika amin'ny fofeno fifaliana sy fankasitrahan'Andriamanitra no isaoranay sy hiderana ianao, lay lehibe amin'ny fiandrianana, ka nitarika anay ho tonga eto amin'ny tempolinao masina amin'izao maraina ny zoma 7 volana Janoary 2020 izao. Amin'ny fofeno fifaliana sy fankasitrahana no isaoranay sy hiderana ianao, no ianao lay nampandresanay ny sarotra rehetra ary namelanay andinga ny taona 420 iny. Amin'ny fofeno fifaliana sy fankasitrahana koa no ifanatrianay aminao amin'ny voninahitrao amin'ny tsy fampompovavahana ity. Nefa Tompo, manoloana ny voninahitrao sy ny alehibe ny fiandriananao indrindra no miariary ny mahakery sy bitika anay, ny mahampanotanay, ny mahatsinotsinona anay. Afabaraka izahay no ny faharesenay teo anoloan'ny fakapanahy. Averenao aminay indray ny voninahitra mahazanak'Andriamanitra anay ao amin'i Jesosy Kristy. Averenao aminay indray ny hasiny mahazanaka ao Andriamanitra anay no ny amin'i Jesosy ilay voaomby teo amin'ny hazo fijaliana. Ka fafao ny fahadisonay, esory aminay ny ota malaky mahazo anay. Eto ianao Andriamanitra amin'ny alalan'ny fanahy masina, antenainay fa hitarika anay araka ny sitraponao. Hamaky ny teninao izahay ombainy asan'ny fanahinao ny vakiteny, hian'ny afatrao izahay dia ampaherezo amin'ny alalan'izany afatra izany, mba ho tonga teny fiainana, hampiorina anay amin'ny finoana ao Andriamanitra, lehibe amin'ny fiandrianana ny afatrao. Amin'ny anaran'i Jesosy no hanonanay ny vavakay. Amen. Marka toko voalohany andininy 7 hatramin'ny 7:20. Marka toko voalohany andininy 7 hatramin'ny 7:20. Amin'ny anaran'ny tompo. Ary tamin'izany andro zany dia tonga avy tany Nazareta any Galilea Jesosy, ka nataony Jaona Batisa tao Jordana. Ary avao niakatra avy teo amin'ny rano izy, dia hita ny lanitra nisokatra ary ny fanahy nidina tahaka ny voromalalaka nankeo amboniny. Ary nisy feo avy tany an-danitra nanao hoe: ianao no zanako malalako, ianao no sitrako. Ary niaraka tamin'izay dia nampandehan'ny fanahy ho any anefitra izy, ary tany anefitra 40 andro izy, ka nalainy Satana fanahy, ary teo amin'ny bibidia izy, ary ny anjely nanompo azy. Amen. Ray masino manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Ry havana malala ho aminareo ane ny famindrampo sy ny fiadanana avy amin'ny fahalalana tsara an'Andriamanitra sy Jesosy Kristy tompontsika. Ao amin'izay anjara mofinaina ity zoma 3 Janoary ity no iarahantsika mandritra izao fotoana izao, ka aniritsika ny valimbavaka ny amin'ny fangatana ny fanahy masina teny am-piandohana. Ny
marka toko voalohany andin'ny fahasivy hatramin'ny fahatelo ambin'ny folo raha mamaky ny eo ambanin'ny soramandry isika dia voalaza ao amin'ny Matio toko fahatelo andin'ny fahatelo ambin'ny folo hatramin'ny toko faefatra andin'ny fahafito ambin'ny folo ary koa ao amin'ny Luka toko fahatelo andin'ny faharaiky amby roapolo sy faharoa amby roapolo ampin'ny toko faefatra andin'ny dimy ambin'ny folo voalohany. Fitina tantara anankitelo ary ao amin'ny Matio sy Luka no entin'ny Marka eto amin'ity toko voalohany andin'ny fahasivy hatramin'ny fahatelo ambin'ny folo ity. Ny tantara nanaovam-batisa ani Jesosy tao Jordana, ny tantara ny fakapana tany anefitra, ny tantara ny toriteny nataon'i Jesosy eo amin'ny andin'ny faefatra ambin'ny folo sy fahadimy ambin'ny folo ato amin'ny Perikopy tany Galili rehefa voasambotra i Jaona. Zany hoe amin'ny Matio sy Luka dia mitatra kokoa ny filazana fa ny filazantsara araka ny Marka izay fantatsika fa maika ampivohitra ny asa fa tsy resabe dia tena fitininy izany tantara izany. Lehibe ny fiandrianan'Andriamanitra. Misy toerana anankiroa izay ambara ny soratra masina ary manatantara ara-baiboly ato amin'izao anjara mofinainantsika izao: Jordana sy ny efitra. Ary samy nanehoan'Andriamanitra ny fahalebiazany fiandrianany ireo toerana ireo eto amin'ny tantara nanaovana batisany Jesosy sy nitondrany ny fanahy azy tany anefitra. Lehibe ny fiandrianan'Andriamanitra tao Jordana, lehibe ny fiandrianan'Andriamanitra tany anefitra. Ny fahalebiazan'ny fiandrianan'Andriamanitra tao Jordana andin'ny fahasivy hatramin'ny faharaiky ambin'ny folo mitantara indrindra ny nanaovana batisa ani Jesosy Kristy. Zao no nampanao batisa no nanatanteraka izany sitrapon'Andriamanitra izany tamin'ny Jesosy Kristy tompontsika. Jordana raha amin'ny Baiboly dia manana izay maizy azy koa eo amin'ny tantara nitondran'Andriamanitra ny zanak'Israely. Rehefa tapitra ny 70 taona tany anefitra iditra ny tany Kanana ny zanak'Israely dia niampita ny on'ny Jordana izy rehetra. Rehefa tapitra izay atao hoe ny fahazazana ny fahatanoran'i Jesosy, niainga tany Nazareta izy ary tonga tany Galili hatao batisa ao Jordana. Fanombohany ny asa fanompony Jesosy, fanombohany ny fanambaran'Andriamanitra ny mahazana ny azy. Ianao ny zanako malalako, ianao no sitrako. Izany ilay Jordana ry havana. Misy fiampitana fiainana, fiovana fiainana hafa mihitsy miainga eo Jordana ho an'ny zanak'Israely, niala tany anefitra ho an'ny Kanana, niampita ny Jordana. Ho an'i Jesosy niala tany Nazareta nabe azy dia miditra tao batisa ao Jordana ary manomboka eo ny asany nalaim-panahy tany anefitra izy. Izay fiovampiainana izay anehoan'Andriamanitra ny fahalebiazany fiandrianany. Ny tantana ny zanak'Israely izy nanapaka ny on'ny Jordana, naneho ny heriny, ny fahasoavany ary ny fitiavany. Ilay lalana hitondran'Andriamanitra, anehoan'Andriamanitra ny fifehezany an'izao tontolo izao, ny lanitra sy ny tany, anehoan'Andriamanitra ny fanjakany, ny fiandrianany. Izay ilay Jordana. Ato amin'izao tantara naovana batisany Jesosy izao dia asehon'Andriamanitra miariary amin'ny filazany ny amin'ny Jesosy: ianao ny zanako malalako, ianao ny sitrako, ny fiandrianany. Andriamanitra maneho ny fiandrianany amin'ny fanambarana ani Jesosy ho zanany, ho sitrany. Andriamanitra maneho ny fitiavany ani Jesosy Kristy teo amin'ny on'ny Jordana.
rehefa nivoaka ny Jordana izy dia nisy feo avy tany an-danitra nanao hoe ianao ny zanako malalako, ianao no sitrako. Ry havana, raha izay manodidina ny fiainantsika amin'izao 3 janoary zao dia atao hoe nandalo ny elanelam-potoana ny 420 iampitana ny 520 isika, fa maro dia fieritreretana fiainana vaovao zany, miditra vanim-potoana vaovao indray. Atao hoe avy nivoaka ny Jordana sika zany, miampita vanim-potoana vaovao indray. Fa amin'izany no asehon'Andriamanitra ny fahalebiazany fiandrianany, amin'izany fiampitana vetivety 420 amin'ny 520 izany no anehoan'Andriamanitra indray ny fanavaozany ny fiainanao. Aka nanehoan'Andriamanitra ny fanavaozany any Jesosy Kristy niala tany Nazareta tonga tao amin'ny Jordana tao batisa, nanambarany hoe zanako malalako izay sitrako. Dia ho tsapanao koa zany atao hoe fiandrianany n'Andriamanitra asehony amin'ny fitiavany ianao, hitondrany ianao amin'ny fiovana, mety ho datin'andro, mety ho taona, fa fiovam-piainana indrindra koa. Tahaka ny an'i Jesosy Kristy niala tany Nazareta tonga ao Galili atao batisa ao Jordana. Lehibe ny fiandrianan'Andriamanitra ao Jordana, lay toerany fiovana amin'ny fiainana, lay toerany fiampitana amin'ny fahasoavan'Andriamanitra, lay toerana fanambaran'Andriamanitra ny fitiavany, tahaka nanambaran'Andriamanitra ny fitiavany any Jesosy zanako malalako. Lehibe ny fiandrianan'Andriamanitra. Ataovy tsapanao zany amin'ny ty an'io ty, eto ianao, eto ny Jordana anao androany, hambaran'Andriamanitra indray ny fitiavany ianao. Lehibe amin'izany fitiavany zany Andriamanitra, asehony amin'izany fitiavany antsika zany ny fiandrianany. Fa lehibe ny fiandrianan'Andriamanitra tao anefitra. Toerana anankiray izay nitondran'Andriamanitra any Jesosy tao aorianany fahavitan'ny batisa ny efitra. Zanak'Israely niala tany anefitra ny ampitany Jordana. Jesosy niala ny Jordana nentina tany anefitra. Velantsika any zany famadibadiany zany. Fa ilay fiandrian'Andriamanitra nasehony tany anefitra. Ny efitra dia endriky ny zavatsarotra, endriky ny fakapanahy sy ny tafika ataon'ny Satana ho an'ny zanak'Andriamanitra tahaka ny Jesosy Kristy. Fa amin'izany zavatsarotra izany no anehoan'Andriamanitra ny fahalebiazany fiandrianany, ny fifehezany an'ny Satana, ny fifehezany ny fakapanahy, ny fandreseny ny asa ratsy rehetra, ny fandreseny ny fandrebireben'ny Satana rehetra, ny fandreseny ny zava-manahirana rehetra. Tsy hoe eo amin'ny fiampitana amin'ny fiainana vaovao tany Jordana ihany no asehon'Andriamanitra ny fiandrianany, fa ao anatin'ny zavatsarotra indrindra koa toy ny tany efitra nitondranan'i Jesosy no miseho ny fiandrianan'Andriamanitra. Izany ry havana no mbola hampaherezana antsika. Raha mandalo zavatsarotra ny fiainantsika dia ho tsarovantsika fa tany anefitra indrindra no niseho ny fiandrianan'Andriamanitra, nampandresan'i Jesosy Andriamanitra. Ary eo amin'ny famarana ny 7:20 dia misy hoe ny anjely nanompo azy. Voambolana eo dia no tena voambolana hoe nanao dekona teo anatrehany Jesosy ny anjely, nanompo azy ny anjely. Niseho tany anefitra fiandrianan'Andriamanitra, lay zanak'Andriamanitra no tompony ny anjely, lay zanak'Andriamanitra nanakombona ny hevidratsy ny Satana, nandresy any Satana. Fiandrianan'Andriamanitra mandresy ny zavatsarotra, fiandrianan'Andriamanitra aseho ny anjely amin'ny fanompona ilay zanany malalany. Dia mety hoe alaim-panahy tahaka an'i Jesosy koa isika, mety hoe zahan-toetra isika, fa ao anatin'izany no asehon'Andriamanitra ny fiandrianany, ny fifehezany, ny tany sy ny lanitra, ny fananany fahefana amin'izao tontolo izao izay nohariny.
enganeriavana ampahery atsika ty ampiandohan'ny taona zany hoe Andriamanitra maneho ny fahalebiazan'ny fiandrianany amin'ny fotoana androsonao amin'ny fiainana vaovao kokoa hatrany hidiranao amin'ny Jordana tahaka ny zanak'Israely ny ampitan'ny Jordana ho an'ny Kanana tahaka ny Jesosy nanaiky atao batisa tao amin'ny Jordana hiditra amin'ny vanim-potoana ny fandraisana andraikitra ary famparezana antsika koa raha mandihy ny tany efitra isika entin'Andriamanitra amin'izany zavatsarotra sy fizahantsoetra izany ampahitany ny alehibe ny fiandrianany atsarovy mahereza fa ho tonga ny didinanao koa tahaka ny nanodidinana any Jesosy tany anefitra ho tonga ny didinanao ny anjely araka ny voasoratra hoe ny anjelin'i Jehova mitoby manodidina izay matahotra azy. Amen. Ivavaka isika. Tompo toerana roa manatantara ary misy lanja ny ara-panahy eo amin'ny fiainan'ny fiangonana Jordana sy ny efitra fa nanehoanao ny alehibe ny fiandriananao ireny. Lehibe ny fiandriananao amin'izay nanavozanao ny tsirairay hiala amin'ny toerana nisy azy teo aloha ho amin'izay hitondranao azy amin'ny fiainana vaovao tahaka ny zanak'Israely niala tany anefitra ny ampitan'ny Jordana ho an'ny Kanana tahaka ny Jesosy niala tany Nazareta niditra atao batisa tao Jordana hiatrika ny fanompony amin'ny mazanaka malalanao Andriamanitra azy. Asehoanay ny alehibe ny fiandriananao eo amin'izay anavozanay fanloratena amin'izao taona vaovao zao. Misaotra anao koa fa tany anefitra i Jesosy dia nasehonao ny alehibe ny fiandriananao niatrika zavatsarotra izy ny anohanana ny fakapanana ataon'ny Satana ny amin'ny voninahitra sy ny fanjakana eto amin'izao tontolo izao ny fakapanana ataon'ny Satana ny amin'ny fanaovana tsinotsinona ny fiandriananao Andriamanitra. Jesosy misaotra anao fa mianatra aminao izahay ataovy mahita ny alehibe ny fiandrianan'Andriamanitra ka handresy amin'ny zavatsarotra hatsiaro fa manodidina anay ny anjely manatanteraka ny fanompona arak'izay anirahan'Andriamanitra azy eo anoloan'ny olombonjena. Misaotra Tompo no ny alehibe ny fitiavanao ary matoky izany fitiavanao zany izahay dia mandroso manonona izao vavaka fangatahana izao ny mba hijerenao amin'ny alehibe ny fiandriananao ny momba anay tsirairay ara-panahy ny fanloratenanay mba tena ho vaovao sy ankasitrahanao tokoa amin'izao taona 520 izao. Ny fahasalamanay mba ho jerenao manokana ka ho avaozinao ho amboarinao ho tefenao izay tsy metimety eo amin'ny vatanay mety malemy sy osa ihany. Apetraka eo ampelantananao ny mba hanananay fitonitsaina mandritra ity taona 520 ity. Misaotra anao no ny fahafahanay mieritreritra ny hafa amin'izao vavaka fangatahana izao. Kotsarovy rery Tompo ireo ankonanay vady aman-janaka amin'ny toerana rehetra misy azy, ireo havanay zanaky ny fiangonana ny ampielezana any amin'ny faritany any ampitan-dranomasina mila ravinahitra na mandrato fianarana mba hanehoy ny fahalebiazan'ny fiandriananao eo amin'ny fanavozam-panoratena izy eo amin'ny zavatsarotra mety hatrehany koa. Mivavaka aminao izahay ho an'ny mpiara-miasa aminay, ho an'ny mpiara-mianatra aminay, ho an'ny mpiara-monina aminay mety tratry ny tsy fahasalamana, mety tramanjo, mety tratra ny olana samihafa, mety manana olana ara-ankonana amin'ireny rehetrareny dia ataovy mitodika aminao Andriamanitra lehibe amin'ny fiandrianana izy ka asehoy fa Tompo ny fahefana rehetra any an-danitra sy ety an-tany ianao ry Tompo ary mahafehy ny aretina, ny fahoriana, ny olana samihafa.
jereo ny firenenay Andriamanitro fantatrao ny amin'ity firenena ity mangataka aminao izahay mbola hitondra famonjena noho ny habe ny indrafonao ho an'ny firenenay hampiasa ireo tompona andraikitra isanambaratonga amin'ny fahefanao ka hanome azy ny fahasoavanao ahafahany mandeha amin'ny kitsiposy amin'ny fahamarinana hitaja ihany ny malagasy fa tsy hevitra ny tenany fotsiny ihany maniry indrindra izahay ny ampahirezanao ny fiangonana manerana izao tontolo izao mandroso amin'ny andro farany ny fiangonana nefa koa manana fanantenana ny amin'ny fandresena avy aminao amin'izay hijorono vavolombelona mbola ety amin'izao tontolo izao dia ataovy manan-kery amin'ny teny sy amin'ny asa izy tompo na ny kristianina tsirairay nareo vondrom-piangonana samihafa fa tononay ao anatin'izany vavaka izany ny fiangonana kristianina eto Madagasikara mitoro marina filazantsaranao ny FJKM izay sinôda misy anay ny zavatsarotra mety sedraina ny fakapanahy mety mahazo ny fiangonana amin'izany dia asehoy fa lehibe ny fiandriananao vonjeo ny fiangonanao Andriamanitro ampahirezo ny tompona andraikitra isanambaratonga manomboka amin'ny filoha sy ny birao mpiandraikitra foibe ny mpiandraikitra foibe ireo mpanatanteraka ny eo anivon'ny sodaparitany tarihan'ny président synôdaly ny aty amin'ny isam-pitandremana tarihan'ny mpitandrina sy ireo katekista délégué ireo birao mpiara-miasa aminy ireo dekona sy loholona ny tompona andraikitra isa-tsampana ny mpandray sy ny vitapatisy ny mpiara-mivavaka tompo ho vonjeo ny fiangonanao fa tsy mahavonjy tena arovy ny finoana izay fanahidinao tamin'ny alalan'ny toroteny sy ny fampianarana maro ary ho tsapanay tokoa fa na mikoroka anay aza satana ianao mivavaka ao anay mba tsy ho leviny izany finoana izany atambatray ny vavaka amin'ny nampianarin'i Jesosy manao hoe rainay izay ny an-danitra ho amasinina ane ny anaranao ho tonga ane ny fanjakanao atao ane ny sitraponao ety an-tany ho tahaka ny an-danitra meo anay an'io izay anona sahaza ao anay ary mamela ny elokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay aza mitondra anay amin'ny fakapanahy manafahanay miratsy anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay amen raha isoa tanteraka aminareo ny tsodranotononona amin'ny anaran'ny tompo ary ho an'izay maro anareo mba tsy ho tafitohina ary ametraka anareo tsy anatsiny eo alohan'ny voninahiny amin'ny firavoravona ho an'Andriamanitra tokana mpamonjy atsika amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompontsika ane ny voninahitra sy ny fahalehibiazana ny fanjakana sy ny fahefana hatramin'ny taloha indrindra sy ankehitriny ary mandrakizay amen. Ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina amen.